Tombona ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tombontsika ry havana. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo efa madiva hamarina sady an'izao herinandro izao. Ary herinandro izay nahafahanay niara-dalana taminao, ary indrindra nanihonao ihany koa ny famondrapo sy ny fitiavanao taminay. Koa dia rahasaotra aja voninahitra Tompo no atolotra ianao. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Inona indray ary ry havana moa no andinin-tsoatra masina ary izay hozaraina amintsika amin'ity ho anio ity. Andeha ho jerentsika izay voarakitra ao amin'ny Efesianina 4:10. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa. Fa asa isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesoa mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Amen. Dia raha malala ny fahariana nataon'Andriamanitra amin'ny Genesis 1 sy ny 2, ary tao anatin'izany no nahariany antsika olombelona, namboarina mitovy endrika aminy. Ary zava-dehibe ny asan'ny fanahy izay nataony tao anatintsika olombelona. Mitovy daholo izany tsika satria zava-boarin'Andriamanitra. Fa izao eto indray kosa aty amin'ny tontolon'ny testamenta vaovao dia tao amin'i Jesoa Kristy indray no nanaovan'Andriamanitra antsika nohariany, namboarina, noforonin'ny iray ho olom-baovao tao amin'i Jesoa Kristy rehefa nandalo an'ireto dingana ireto. Voalohany aloha izany dia tapa-kevitra fa hanolo-tena tanteraka hanompo an'i Jesoa. Faharoa, vonona ihany koa satria tsy hamerina intsony ny ota taloha fa dia hiaina amin'ny fiainam-baovao, dia izay izany ilay hoe fibebahana. Ary fahatelo dia manaiky tarihan'ny fanahy. Ireo izany no maha-olom-baovao antsika indray araka nambarany eto hoe voaforona tao amin'i Jesoa Kristy. Lasa olom-baovao noho ny asan'ny fanahy masina, noho izany fanorantenantsika niainga tamin'ny finoana an'i Jesoa Kristy sy hanompo azy izany. Inona ny dikan'izay? Ny dikan'izay izany dia tsy miverina amin'ny fanao ratsy taloha intsony fa miaina amin'ny fiainam-baovao. Ary izay ny dikan'ilay hoe voaforona tao amin'i Jesoa Kristy mba hanao asa tsara. Tena fiainam-baovao no iainan'ny mpino manomboka amin'izay fotoana izay. Ary ny tena mahafaly eto dia hoe namboarin'Andriamanitra izany mba handehanantsika eo aminy. Izany hoe rehefa tonga olom-baovao tahaka an'izany ny mpino anankiray ry havana, dia efa manolotra lalana hanaraka ny tian'Andriamanitra, hanaraka an'izay ankasitrahan'i Jesoa, hanaraka an'izay tarihan'ny fanahy azy ka ny sitrapon'ny tompony voalohany, izay vao ny sitrapon'ny tenany. Izay izany ilay andehanany eo aminy, ary tsy indray mandeha na hoe ny androany ihany fa dia mandra-piavin'i Jesoa. Ry havako, ny tena nanaitra tamin'ity dia hoe asan' isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesoa. Izay ilay tontolon'ny fanekena vaovao, zanaky ny testamenta vaovao isika. Efa maty Jesoa Kristy ary nitsangana tamin'ny maty, vita ny famonjena, ka anisan'ny mandova izany izaho sy ianao. Noho izany dia izao aoka ry havana isan'andro isan'andro dia tena mba omentsika voninahitra Andriamanitra izay efa namorona antsika indray fahariana vaovao indray tao amin'i Jesoa Kristy. Amin'izao omentsika voninahitra izy amin'izay atao rehetra isan'andro isan'andro. Dia engany ny fanahy masina hiasa betsaka aty anatintsika mba hahatanteraka an'izany. Amen. Vavaka isika. Ry Tompo iray any an-danitra, nisaotra ny amin'ny fitiavanao anay, fa fahasoavana tokoa izay tsy voavidinay vola izao ataonao amin'ny fiainanay izao. Dia ny fiainam-baovao izany koa ankehitriny ary Tompo, ny androm-piainanay sisany dia ho laninay amin'ny fanomponanao. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havako.
Amen.